fahatelo manaraka zay itorana tatitra amitsika voaka koa dia makasika ny sosialim-bahoaka. Hitatsika fa ny io ny tena anisany manerana ny vahoaka zany mitady tamberinandraikitra izy mitady vokatra izy ny amin'ny fahasalamam-bahoaka sy ny amin'ny resaka ataoko hoe zay zavatra rehetra mety manerana ny vahoaka zany. Ny tena ny ezahana aloha hatram'izao dia ny fandraisana ny olona ary ny fijerena hoe inona ny tena zavatra manerana ny olona. Ary ny tena sapa dia eo amin'ny resaka fisaboana zany ny tena hita tena manahirana ny vahoaka ny fort dauphin. Resaka sosialim-bahoaka zany ny fahasalamana dia tena voalohan-karena tokoa. Betsaka ireo zay tena tsy afaka mamonjy toeram-pitsaboana noho ny fahasahiranana. Ary ny commune dia fa nanao ezaka amin'izay amin'ny alalan'ny fampiasana an'ilay fonds d'équité des indigents. Zany hoe misy vola zany napetra fazakana amin'ireny hôpitaly reny ka ny commune no mampiasa azy amin'ny alalan'ny fisaboana an'ireo olona zay verina fa tsy manana ny oenti-manana hitsabo-tena. Nanao an'izany isika tamin'ny taona iny rehefa maromaro no olona voatsabo noho izay. Esy an-tan'izay ihany koa dia misy ihany koa ny fanampiana anatin'ny sosialim-bahoaka an'ireo ray aman-dreny zay sahirana hampiditra ny mpianatra. Nisy ezaka lehibe koa natao ary maro ihany koa ireo ray aman-dreny zay nivatsiana vola mba ahafahan'izy ireo mampiditra ny zanany zany miditra any an-tsekoly. Amin'ity taona ity mbola hisy ihany koa entana zay ho tonga na fourniture scolaire zany ho avy amina conteneur mbola hanampiana ny vahoaka ihany koa ireo zay apiditra ny zanany hianatra zany. Somary tara izy io nefa tsy maintsy ho avy ihany dia mbola ho hitasika ihany moa zany ny tohina zay. Mahakasika an'izay dia ao anatin'izay sosialim-bahoaka zay ihany koa dia niezaka isika niezaka tokoa zany amin'ilay fametrahana hôpitaly vaovao zay tafiditra anatin'ny tetik'asasika izy io tamin'ny taona lasa ary efa manomboka ny asa. Nanangana zany sika hôpitaly vaovao ho an'ny commune ambonivohitry ny fort dauphin. Ny tsara fantatra moa dia manana an'io CHRR io sika centre hospitalier régional de la Nouche io zany ho an'ny faritra io. Fa raha ho an'ny tanànan'ny fort dauphin dia ilay CSB2 ery Atsinana no ilazasika azy no a Bazarbe zany no hôpitaly sika ho an'ny commune zany. Ka hita izy io fa sy ampy ary zay no nahatonga sika hanangana hôpitaly vaovao ho an'ny tanànan'ny fort dauphin zay hôpitaly mpanjakana mazava ho azy ho an'ny vahoaka. Ny any Ambinanibe moa fantatsika fa natokanao any Ambinanibe ihany zany ilay hôpitaly iny ary azo lazaina fa tsy tena isika eto an-tampon-tanàna no misitraka zany fa ny fokontany Ambinanibe ihany zany. Ka dia anisan'ny foto-drafitrasa lehibe zay mahakasika ny fiainam-bahoaka zany io ataon'ny commune io dia ny fananganana ny hôpitaly miaraka amin'ny tanàna Rahavavy zay fanasahana moa ny fandaniana ary ny asa amin'izao fotoana zao dia efa manomboka. Anisany sosialim-bahoaka ihany koa sy ny tafiditra amin'izay moa zany ny fiarovana ny vahoaka ny fametrahasika ny unité de protection civile na ny toby vonjy aina. Io le ao amin'ny voarita teo aloha io dia manampy ny vahoaka izy io ary misinjo indrindra ireny tratran'ny ireny tanà toerana zay dobo-drano reny dia nanaovana ezaka lehibe dia ery zareo no mamonjy teo ihany koa ny famonjena an'ireny trano may reny ary tamin'ny taona lasa iny dia nahavita fitsiriana vonjy voina zany 130 ny toby vonjy voina sika eto an-tampon-tanànan'ny fort dauphin ary nisy tamin'ireo moa zany ny famonoana afo araka ny fantatsika ihany koa anisany ezaka zay hisonjovana manokana ny vahoaka zany ny fametrahana an'io zany ary tafapetraka tsara izy io amin'ny tamin'ny taona lasa iny zany. Amin'izao fotoana zao moa dia mandeha tsara ary mihatsara tranitrany ny fiarah-miasa amin'ny tanànan'ny Oasel dia misy fiarah-miasa koa zany zay tsy maintsy mbola tamin'ny taona lasa iny koa izy io anatin'le vonjyvoina zay ihany ho apetraka koa zany ao amin'ny UPC eo dia ny tena fisonjovana tanteraka zany ny olona raha sanatria misy tranomay dia fametrahana ny cisterne goavana zany eo amin'ny toeran'io zany. Zay anatin'izay fiarah-miasa Oasel zay nisy conteneur ho avy mbola tamin'ny taona lasa io zany fa zao moa izy vao tonga amin'ity volana ambony ngamba izy vao tonga dia ny fizovana manokana zany ny fahasalaman'ny vahoaka koa amin'ny tsena. Ngamba manaolana ihany sika eo amin'ny raisina ohatra amin'izany moa ny resaka famonoana omby. Hitasika fa ny abattoir dia anisan'ny ilain'ny vahoaka satria ao zany ny amonoana ny omby ary anisan'ny antoky ny fahasalaman'ny vahoaka koa ny fananana famonoana omby zany
madio sy manaraka ny fenitra dia efa anatin'ny asa fotrafitrasa zay sy voalazako teo moa zany zay natao nanoka tamin'ny taona lasany koa ny fanamboarana ny abattoir efa mandeha ny asa am'izao fotoana zao ary tsy ela koa de vita io fa ny amin'ny fiaramiasan'ny OACL teo de hisy fiarakodia zany ho tonga zay itaterana hena miala avy amin'ny abattoir makao amin'ny senan'ny Tanambao zany anisany tafiditra anatin'ny fisozovana sikavoka ihany koa zay mba iarovana ny fahasalaman'ny vahoaka zany amin'ny akapobeny ny mikasika ny tanora sy ny fanatanjahantena moa dia tsy de tena nisongadina loatra tamin'ny taona lasa iny ary zay moa ny ilazana azy eto fa tena tokony ho apetraka ho lara-pamena zany io amin'ity taona diavintsika ty ny zavatra tena nisanina moa mikasika tanora dia indrindra ny fanentanana hitasika fiaramiasa amin'ny comité local de lutte contre le sida mba iarovana ny tanora amin'ny fahasalamany sy amin'ny hoaviny io zany tena hoe ezaka natao fa akoatran'io koa dia niezaka foana ny commune nandray anjara tamin'ireny hetsika ara sosialy na ara-panatanjahantena na ny ataon'ny section zany amin'ny fanampianan'ireny mpikarakara regny zany mba tombosoan'ny tanora ny amin'ny section moa zany voakasika zany amin'ny baolina kitra ary iverinay fa amin'ity taona ity zany vao tena ibantoerana zany zay fisozovana ny tanora izay tiana koa zao mampafantatritsika dian'izao fa de ho avy koa moa ny conteneur isy fitaovana ho an'ny tanora zany mba ahafahanjareo mahazo fitaovana hoentina manao fanatanjahantena fa etsy andan'izay dia tiako manamarika fa misy ezaka koa zany zay natao am'izao fotoana zao an'ny tanora mba ahafahasika zany mizery manokana ny tanora amin'ny lafin'ny asa io moa no anaovako resaka kely hany satria raha nandinika zany zahay ny tena tokony hatao faran'izay maika indrindra dia ny faboroboana ny setry ny fizahantany zay zany no tena tokony hatao ary tiako miteny an'io raha nandray anjara mavitrika zay amin'ny fanokafana n'le zotra avy an'ny La Réunion maketo à Fort Dauphin zany ary ny fikarakarana ny fahatongavan'ireo paquebot reo mandray anjara mavitrika ny commune amin'io mikarakara manotandana dia everina fa io zany no mety azaona asa malaky satria raha mandroso ny hôtely dia mora zany ny miroborobo ny hôtely de mahita asa koa ny tanora reo zany asa saza tanora ary asa tsy de mila diplôme loatra ohatra mety hoe mpanadio mety hoe femme de ménage ohatra manao guide manao resaka service en salle serveuse na maître d'hôtel ohatran'izany zavatra azo atao malaky zany ary sy de tena ilana diplôme toy ny enosika mahazatra hoe tsy maintsy manana diplôme zao vao mahazo asa de eo zany tena zavatra natao tamin'igny taona lasa igny ahoana ny ampiroboroana fizahantany ary sy tongatonga foana ny ezaka atao amin'ny fanadiovana ny tanàna mba hiverena ny vahiny ny mpizahantany mba hisiany gn'asa eo anivon'ny tanora zany hatrany amin'ny 1 milliard 400 millions d'ariary ny fidiram-bolan'ny commune dia efa nazavaina teo moa izy hoe noho ny fiakaran'ny ristoana zany tena natonga azy ka de io zany dia mahatratra any amin'ny 1 isanjato ny volany miditra tamin'ny commune dia vola azo amin'ny fasimainty io zany tsara ny lasika voakan'izany zany hoe misy volatra any amin'ny 800 millions d'ariary zany 854 millions d'ariary azo sika amin'ny ristourny que même zay fitrana fasimainty vola azo avy amin'ny centre fiscal zay avy amin'ny iviketra moa zany mahatratra any amin'ny 200 millions d'ariary ary ny vola azo zay ampidirin'ny commune manokana 180 millions d'ariary eo de misy ihany koa ny subvention fanampiana avy amin'ny fanjakana ary tsy azo atao mbanjavatra zany ny fidiram-bola azo avy amin'ny tanàna rahavavy mahatratratra any amin'ny 93 millions d'ariary agny ny vola zay ampidiriny tanàna rahavavysika ny tanàna ny OACL ahoan'ny commune ambony votriny Fort Dauphin ka de hitasika am'izay fa ohatrohatran'izay zany ny endriky ny fidiram-bola inovin'ny commune zany fa ny fandaniana kosa dia ohatrohatran'izay ihany koa araka le fa voalaza teo hoe natao lara-pahamena ny fandaniam-bola izay mifantoka indrindra amin'ny fanaovana asa fototra fitrasa ny ezana zany mba tsy holany amin'ny karama fotsiny ihany ny volasika fa mba misy kosa asa mipetraka zany ka dia tamin'ny taona lasa natratratra any amin'ny 420 millions d'ariary ny vola zay lany tamin'ny fanaovana asa fototra fitrasa mbola nisy asa ray raha tsy voateniko teo ny fividianana camion ho an'ny commune efa tamin'ny taona lasa izy io fa tokony ivoaka amin'ity voalohany taona ity zany ny fahazoanan'le camion
satria tsara marina koa fa betsaka reo asa tamin'ny taona lasa zay am'ty janvier février ty vao mivoaka le asa vao tena hoe mivita zany le asa fa andalany mpamitana anazy zany sika am'izao fotoana zao zany na deo nefa zaitra zany dia anisan'ny mavisadany koa ny karamany mpiasa satria sika nanana 2,1 nisan'ny mpiasa tamin'ny taona lasa iny am'izao idiratsika amin'ny taona 2012 zao dia 8,20 zany nisan'ny mpiasa sisa ihezaka natao zany fanatsarana an'izay mba ahafahana manamevana trano zany mifandaniana amin'ny lafiny karama ka dia raha atao amin'ny isanjato moa zany dia 1,30 isanjato io zany nivolalantsika tamin'ny fanaovana asa fodrafitrasa ary 7,70 isanjato ny lany tamin'ny fandaovana karamany mpiasa dia ny akoatr'izay moa dia fandaniana ataontsika hoe filana fampandehanandrara amin'ny ankapobeny fa ny tena mibahan-toerana eo amin'ny fandaniana dia ny investissement sy ny karama zay manome ny fitambarana zany amin'ny 3,20 isanjato 3,20 isanjato lany amin'ny fanaovana asa fodrafitrasa sy karama amin'ny fandaniana zay ataon'ny commune ary ny ambiny dia 7,10 isanjato zany dia fampandehandrara ny tena anatin'ny fampandehandrara moa dia ny carburant 10 isanjato ny volatsika dia lany amin'ny carburant ary 10 isanjato no lany amin'ny zavatra hafa zany amin'ny ankapobeny mahery zany fa mitinana moa no atao eto zany raha totaly zany dia mahatratra any amin'ny ray lavitrisa sy 200 tapitrisa ariary eo zany ny fandaniana 1,158 millions d'ariary zany amin'ny ankapobeny zany zay zany fandanian'ny commune tamin'iny taona lasa iny am'izao sika miteny zao moa zany dia mbola manana ambom-bola ny commune anivon'ny trésor dia mahatratra hatrany amin'ny 500 millions d'ariary agny zany hoentina miasa koa amin'ity taona ity azo dika tsotra zany fa misy ny vola ampiasaina fa kosa mila fiezana zany amin'ny fitantanana ny vola mba hipaka mivantana any amin'ny vahoaka zany ka dia izay ngamba lizy amin'ny ankapobeny fa ny amin'ny taona ity zany araky ny voalaza teo dia taona zay napetraka hanatsarana fitantanana univon'ny commune amin'ny mba hiadiana amin'ny kolikoly sy ametrahana commune Saratatana dia azo adika ihany koa fa mbola mitohy ihany zany riasa zay efa natao hatramin'izay ary mety ahita vokatra tsaratsara raha sika amin'ny taona ity zany raha ohatra ka miasara fitantanana eo anivon'ny commune zany ka dia misy ireo lara-pamena ary zay moa no averiko eto foana satria ny amin'ny sosialim-bahoaka moa dia anisan'ny atao vaindohan-draharaha dia ny fijerenan'ireo satria sika mety amin'le budget programme amin'izao fotoana zao dia igny le resaka budget participatif zay nanokanana vola igny zany dia tokony tanterahina amin'ity taona ity zany le hetaheta ny vahoaka anisan'izany moa raha makasosotra zany ny fangatany Paris zao ohatra ny any Ambonato ny amin'ny Bezavina le lalana zay lalana mampisokatra ny toerana zay fitrandrahana zareo vato carrière zany io zao dia tokony tsy maintsy tanterahina amin'ny toerana satria filany vahoaka reny agnatin'ilay budget participatif anisan'izany koa moa zany ireo fanaovana lalakely lalana pavé toy ny lala misofoka makany Paris ny ao Antanambao efa tafiditra amin'ity taona ity zany reny zany hoe ny tiako tenina amitsika dia omena anjara-toerana lehibe ny tetikasa zay takin'ny fokotany amin'ity taona ity zany mba ho tena isy tamberinandraikitra miverina any amin'ny vahoaka zany amin'le asa isentan'izay moa dia ananjara-toerana lehibe ihany koa ny asa fodrafitrasa ifantoka indrindra zany amin'ny tsenany Tanambao fandaminana ny tsena ny tsenany EPCI ny garotière reo zany no asa fodrafitrasa zay hibantoerana koa amin'ity taona ity raha ohatra ka jerena lavitra zany ny fomba fijery zany amin'ny tantanana ny tanàna zany hoe mety isy andraikitra lehibe koa zany amin'ny asany fodrafitrasa amin'ity taona ity zany ary ny fahatelo koa ny mikasika ny tanora dia isy fanamboarana terrain de sport moa zany anakoroany ray dia ny fanamerenana le terrain teo taloha zay fatatsika fa voatototra atao pasamasay ny faharoa dia mety isy toerana anankiray koa fanaovana terrain basket sy terrain de volley zany zay atao any amin'ny abattoir ao zany dia zany zao zavatra tsy maintsy hoezana koa amin'ity taona ity ary isentan'izay moa araky nyvolana teo dia hizery manokana ny ahafana mba manome-asa ny tanora dia ny fampiribolana fizahantany satria io zany ny tena tanosika dia ny hanomezana asa zay sy ilana diplôma nefa afaka mba manampy ny tanora zany